Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha sy mba asa. Amin'ny fofeny fifaliana indray no hiara-banatsika mianakavy mpanaraka ny fandarana androany zay azo verina hoe anaraka ity fandarana ity. Anoro anao zavatra anankiray tena mety ampididoza fiainan'olona maro ary mety akasika ny fiainanao ty toriteny sy fampianarana androany zay ho zaraiko aminao ty. Mety akasika ny fiainanao manokana hoe maninona ianao ny tena tsy tafavoaka mihitsy, maninona ianao ny tena potiky, maninona ny fiainanao ny rava, maninona ianao no na dia mivavaka raha tena tsy tafarina mihitsy ny fiainanao na mivavaka aza. Ity fampianarana zay ho zaraiko aminao androany ity dia mety ho antony anankiray lehibe zay tsy fantatra ohatra amin'izay, nefa tena antony anankiray ngezabe mety nanimba ny fiainanao. Iresaka androany momba an'izany atao hoe fivadiana, mpamadika, fivadiana. Melohany idirantsika ho amin'izany resaka izany dia ndoly hivavakantsika. Misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao, noho ny fanambinanao manana an'ity fotoana ity zay tompo. Andraisanay fampianarana indray avy aminao, matoka fa manana hevitra hiverana anay ianao ary manana planina hitahinanay. Ireto mpanaraka fandarana reto dia hotahinao ary andray fahasoavana manokana avy aminao. Misaotra tompo. Amen. Deutéronome 7:20 no vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe andiny 7:20. Deutéronome 27 andiny 17 verset 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozonina izay mamindra ny faritany namany ary ny vahoaka rehetra na hoe amen. Averiko indray mandeha. Hozonina izay mamindra ny faritany namany ary ny vahoaka rehetra na hoe amen. Atao amin'ny Salamo 5:20. Salamo 5:20. Vakiko eo amin'ny andininy andininy 7 manao hoe eny tsy ho menatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no menatra. Tsy ho menatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no menatra. Androany ary havana dia vangin'Andriamanitra manokana iresaka amintsika ny zavadoza ao ambadiky ny olona mivadika na ny fivadiana. Ny fivadiana dia anisan'ny fahotana anankiray no heverin'ny olona fa tsy dia makaiza loatra. Fahotana anankiray no heverin'ny olona fa fahotana maivamaivana ary azo atao tsara. Ny fivadiana dia indray ny olona mieritreritra tsy maninony fa inona moa ny olana fa mba mivadibadika eo dia mifamadibadika eo dia tena dia tsy maninona io. Hoy anefa ilay Deutéronome no vakitsika teo manao hoe hozonina izay mamindra ny faritany namany. Averiko indray mandeha ilay izy teo zay mazava tsara mihitsy izy hoe Deutéronome 7:20 hozonina izay mamindra ny faritany namany ary ny vahoaka rehetra na hoe amen. Hozonina izay mamindra ny faritany namany. Iresaka androany momba ny hoe
olona nivadiany namany sy ny olona mpamatiky. Ny olona zay nivadiany namany sy ny olona mpamatiky na ireo olona zay nivadika tamin'Andriamanitra ihany koa. Misy ozona goavana riavana zay mitatao eo andohan'ny olona anankiray zay tena mpamatiky. Jodasy ohatra fantatsika tsara fa Jodasy dia namadika an' Jesosy. Ary izao nefa ny zava-doza rehefa namadika an' Jesosy Jodasy dia maty an' Jesosy avy eo. Fa raha mamaky ny tantara ianao de Jodasy no maty alohan'i Jesosy. Alohan'ny nafaty an' Jesosy de maty aloha Jodasy. Ilay mpamadiky no maty aloha. Namono tena Jodasy. Ary izy nieritreritra madika an' Jesosy de hoe maty Jesosy. Fa attention fa Jesosy tamin'ny any amin'ny 3 ariva ny maty. 3 ariva amin'ny io reto Madagasikara. Fa i Jodasy io alina io de fa maty ary namono tena. Maty alohan'ny Jesosy Jodasy zay namadika azy. Ozona goavana izao. Ny fivadiana de mitondra ozona lehibe. I Kaina dia namadika ny Abela ary namono ny Abela. I Abela maty. Fa ozona ho an'ny Kaina sy ny taranan'ny Kaina tateo aoriana dia ozona mahatsiravina. Raha mijery ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly ianao dia ireo olona rehetrarehetra nivadika rehetra nivadika tao anaty Baiboly na namadika olona iray olo marina namadika an'Andriamanitra de loza daholo ny afaran'ireny olona ireny. Loza ny afaran'ireny olona ireny sy ny tarana. Izany no natonga ny izy ty Davida. Raha mamaky tsika ny tantaran'i Davida any amin'ny Samuel voalohany 4:20 any dia nisy fotoana i Saul mpanjaka. Saul mpanjaka tena ny fofony ainy Davida mihitsy hoe ataoko zay aminona ny Davida satria nanana fialonana ny Davida izy. Ny alina ny Davida izy satria nahita fahombiazana ny Davida. Nety ny fiainan'ny Davida. Nahita fandresena foana Davida. Ary nanomboka ny ronana kany amin'ny Davida ny fon'ny olona. Ary fantatry Saul mpanjaka tsara zany. Ary rehefa fantatry Saul mpanjaka zany dia nitady ny fomba rehetra i Saul hamonona ny Davida. Ahoana ny hamonona ny Davida? Ahoana ny hamonona ny Davida? Tamin'izany Davida mbola tsy mpanjaka fa olona tsotra. Ndray andro nefany raha efa izy nanenjika ny Davida iny, nanenjika ny Davida niaraka tamina miaramila 3 arivo lahy, nanenjika ny Davida, nanenjika ny Davida. De nisy fotoana Davida niafina tao anaty zoy. Tao anaty zoy anankiray, niafina tao Davida. De zao koa ny nahavariana tsy fantatry Saul hoe miafina ao ane Davida, fa nitsofoka koa tao koa Saul mba hakaina mba hatoritory de niafina tao anaty zoy koa Saul tsy niafina koa fa nakanaka any an-tsotsotra tao. Izy rery no nitsofoka tao fa ny garde-corps rehetra tany ivelany. Miaramila rehetra tany ivelany. Hitany Davida zany. Ary hitan'le miaramila anankiray niaraka tamin'ny Davida ihany koa, nisy miaramila anankiray niaraka tamin'ny Davida tao. De ozy izy le miaramila mpiambina ny Davida manao hoe io izy Saul io fa reniko ny torimaso, efa natolotra Jehovah ampelantananao izy io. Io izy fa matory. Ndana tonga de le fony indray mandeha. Ndana le fony de vonoy faty. Fa efa tolotra Jehovah ampelantananao fa avalinao. Fa i Davida sy sananao an'izany. Sanatria amiko izy Davida raha mamaky tsika tao amin'ny Samuel voalohany 4:20 dia zao mivaky ny tena 4. Ary tonga teo mivalan'ondro tamoron-dalana zay nisy zoy izy ka niditra tao Saul mba hiavela. Nefa Davida sy ny olony koa efa nipetraka tao anaty zoy. Ary ny olony Davida taminy izao no andro nolazainy Jehovah taminao hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalinao ataoko arak'izay sitraka dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisiny kapotony Saul. Nefa no nivitany Davida zany dia namely any Davida nieritreriny no nanapahany sisiny kapotony Saul. Ary izy tamin'ny olony sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha anao izany zavatra zany amin'ny tompoko ao izay voahosy Jehovah ka anindritra ny tanako aminy fa voahosy Jehovah izy. Naporosian'ny olona Davida hoe io fa tratranao, io fa azonao fa andana am'izay vonoy. Fa hoy Davida sanatria amiko ny amely azy. Marina fa manenjika izy. Marina fa mifofony aiko izy.
marina fa mitady ny fomba anapotena izy fa sanatria amiko ny vadika aminy, sanatria amiko ny hoe zany amono azy, sanatria amiko ny hoe zany amely azy, na anala baraka azy, na anapotika azy, na anindro na lefona aminy, tsy vitako zany fa voosiko Jehovah izy. I Davida dia nalala tsara. Fa ny fivadiana amina olona kiray de mitera-doza. Marina fa io lehilahy io Saul mpanjaka io de ny fofony any nanenjika azy fa tsy sahany Davida ny hoe i Davida indray no mivadika aloha fotoana. I Davida indray no mivadika aloha fotoana. Fa araky ny nambarako tamino teo fa i Jodasy de namadika an Jesosy, fa ny zava-doza de zao tsy Jesosy indray ny maty aloha ilay navadika fa i Jodasy indray ny maty aloha ilay namadika. Mitera-doza ny fivadiana ry havana malala. Ary zany no ampitandremako atsika menakavy na resaka fivadiana momba na mariazy io, fivadiana momba na mariazy, na fivadiana amina zavatra zay nekena tamina piraitapo, na fivadiana tamina resaka fifanekena tamina resaka vava, na fivadiana ny vadika ianao tamina zavatra natao na tsisy taratasy azy, tandremo fa na tsy misy taratasy azy, na tsy misy sonia azy, ny fifanekena iray ka misy mivadika de Andriamanitra no lasa pitsara indrindra resaka fahamarinana. Tsy ndriko tsara, resaka fahamarinana, resaka momba an'Andriamanitra. Afandray le hoe mivadika amin'ny devoly, afa le hoe mivadika tamin'ny fanimpotsampy, afa le hoe mivadika tamin'ny fahotana, afa le hoe mivadika tamin'ny sigara, vadika tamin'ny rongony aza tsy araka amin'ny rongonjiny, resaka fahotana reny azonao ivadiana. Fa ny fivadiana amina zavatra tsara, amina zavatra mahitsy, fivadiana amina fahamarinana de mitera zava-doza mandrakariva, na ho an'le olona mivadika, na ho an'ny akohonany, na ho an'ny taranany, de misy ozina mahatsiravina mitatao eo ambony lohan'ny olona, izay nivadika. Zay eto tena miteny ry havana, itsika tratran'ireny aretina diabeta ireny, aretina tension, areti-po, cancer le misy fery be tsy mety sitrany, jerevo ny zavatra nisy anao tany aloha, jerevo ny fiaina anao tany aloha, itodio kely ny lasanao azafady, satria misy lasa mety mbola tsy voafafa, mety ozy izy anao fa mibebaka fa ny zavatra mibebanao mety fijangajangana, zavatra mety mibebanao de momba mifanipotsampy, ny zavatra nibebahanao de momba ny teny ratsy nataonao, fa misy zavatra mety tsy mbola nibebahanao de nivadianao tamin'ny vady mariazinao, nivadianao tamin'ny piraitapo aminao, nisy fahamarinana tao zay efa nifanekenareo, fa saingy ianao nanaka tao nanambola toy zay ivadiako reo fa tsisy taratasy ny fanarahana. Nisy zavatra nivadianao tamin'ny olona mba natoky anao nentina fifampatokisany, firalagina, finamanana, mba efa hoe ny fampiavana de natoky anao le olona dia natoky neti-pahatsorana, nefa taty ambadika de ozy anao vadiako ary de mba apokako indray mandeha tsy maintsy mba mivadika kela, nefa io olona io olo marina, olona matahotra an'Andriamanitra, nandeha nahitsy, nandeha tamin'ny fatokisana ary tao anatin'ny famarinana no nivadianao. Zava-doza ny ateraka zany aty aoriana. Mivadika cancer io, mivadika zavatra tsy mety sitrany io, mivadika fery io, itsabo tena anao ka itsabo tena any amin'ny hôpitaly fa tsy ho sitrana, andeha dokotera anao ka andeha professeur fa tsy ho afaka, ioaninao ny karazam-panafody fa ianao tsy ho afaka raha tsy bebanao ny fivadiana, ny resaka fivadiana. Io ry havana anisan'ny fahotana ny hoeverin'ny olona fa zava-maivana nefa dia tena mampidi-doza. Zany angery raha aman-dreny raha lamalala, misy amitsika raha lamalala 7 taona 13 taona anatin'ny fahatandroana, fa tena tsy vanik'olona ianao am'izao fotoan'izao rahalahy. Nanambady ianao aty aoriana ary nanambady aman-janaka. Misy fotoana ianao tsy mahavany nanaka ary tsy mety miteraka mihitsy mivadinao, maty foana le zaza, afa-jaza foana ny vadinao, afa-jaza foana. Aty aoriana ianao bloqué ny asanao nefa ianao manana diplôma, tsisy ninina mandeha amin'ny fiainanao, rahalahy todio ny tao aoriananao fa nisy zavatra nataony, nisy ankizy vavy be da be ny fitahanao tao.
nisy ankizy vavy be da be nivadianao tao, nisy ankizy vavy tsotra tao zay nametraka ny fony taminao na natenanao zay tena natoky anao kanefa nivadianao tsy ahoana ary ozy izy ianao ohatra ny maivamaivany ery nivadianao tamin'ny frazy akiray fotsiny menao taminy misaraky tsika fa tsy anjara misaraky tsika fa zao nalefanao fotsiny message nalefanao ny MP tsy anjarany atsika kely sery fa misaraky tsika nefa efa vitanao ny ataonao vitanao ny nataonao ary nataona nangidy na rary le zanak'olona na tsiaro anao i zanak'olona io zany angeny mahatonga ny ankizy vavy koa ny tena marina misy fotoana tsy hoe tratra ny ody fitiny ankizy vavy zany mako ny any olona ndraindray tena tratra ny ody fity mihitsy le zaza mihitsy tratra ny ody fity fa olo ohatran'iny hoe tsy tratra ny ody fity izy ny tena marina tsy tratra ny ody fity fa izao ny tena marina azavaiko aminareo be loatra nefa zavabita anareo roa be loatra ny zavabita anareo tany amin'ny afiny ny fahalotona ny fahavetavetana ny zavatra zay nataonareo tany amin'ny afina tany amin'ny tsisy pahita be loatra rehefa tafiditra lalina ka any ka sarotra amin'le vehivavy ny manadino ny zavatra nataonareo ary zany matonga azy mbola te hisisika fa tsy voatery ody fity tsy voatery ody fity fa te hisisika zany efa nisy ratra loatra tany anaty be loatra ny fifamatorana be loatra ny zavatra efa vita tany amin'ny mangingina tsy ahoany nefa ianao ranamana de ivadianao le zanak'olona ary moramora taminao mihitsy nefa nanao préparation hoe io ndray ivadiako tsy rarahako ialako inona ny rarahiako zay ranomasony ihany tsy rarahinao ny ranomasony androany tsy rarahinao ny alahelo ny androany tsy rarahinao ny alahelony ny ratrapony ny ranomasony ny zavatra mahazo azy ny tsy fahitany torina andritry ny tapabolana sy ray volana ny eritseritranao tsy rarahinao zany ny fahadisompanantenany ny fahampitehany satria nanomboka eo de potika izy ary potika tamin'ny avy anirany sy ny hoaviny rehetra tsisy ny rarahinao zany raha lafozy anao ivadiako fa tiatsika eto fa am'izao tsika amin'ny resaka zao mangidy ny lalanao rahalahy mangidy ny fiainanao tsy mahita mangirany ianao marary ianao io zanako mba anary ianao fa miteraka am'ty vehivavy zay vadinao androany ty fa ieninao mihitsy hoe tena ohatrany eo anatina problema foana ny tokatranonao rahalahy tsaroa fa nisy olona nampahorinao tany za mame vahaolana ho anao mifona am'ireny ankizy vavy reny raha hitanao izy mifona aminareo aho hoe mijaly a tsapako loatra ny gidy ny fahorina mahazo a tsapako loatra ny fahorinana azo anareo tam'izany fa tsy ny rarahiko fa zao a mahatsapa fa mivaly ety amiko ny fahotako mivaly ety amiko ny adalako mivaly ety amiko ny fivadiako mifonany aminy ary mifona amin'Andriamanitra mifona amin'Andriamanitra fa zany ny mahatonga ry havana malala hoe androany ianao efa mety mivavaka ihany mety efa manao délivrance ihany mety efa manompontompo ihany fa saingy zao misy olona manana alahelo aminao any misy olona no ivadianao any misy olona nopitehanao any mbola veriko aminao ihany i Jodasy no maty aloha noho i Jesosy i Jodasy lay namadika no maty aloha noho i Jesosy zay navadika ianao no mety vo le olona mety nivadianao mety mamirapiratrany fa ianao am'izao fotoan'izao tsy afabela sasatry miditra ny amponja miakatra ny brigade criminelle sasatra miakatra fitsarana sasatra tsy ahoa anao de tsy mety daholo ny fiainanao rehetra ary am'izao fotoan'izao koa ary ianao ivadian'ny olona tapitra mamadika anao nandralahanao mipiraitapoanao fianakavinao ny olo-patareo mamadika anao daholo tsotra be ny antony rala malalaka tsotra be ny antony ranabavy malala nisy fivadiana tao ny fivadiana tao izany no natonga ny Davida na de naporosiany olona ry izy hoe vonoy Saoly mpanjaka fa raha maty io de enao ny tonga eny fitondrana raha maty io tsy naninitra ny tanany Davida tsy namona ny Saoly mpanjaka Davida na de namienjika azy Saoly tsy vitany satria fatany loatra fa ny fivadiana amina fifampatokisana fivadiana amina olona anankiray de mitera-doza raha pitso raha afaka pitso mitera-doza ao arina kely ao zany ry havana malala ny mahatonga ny fiainatsika misy fotoana tsy mandeha am'izay loana misy fotoana ohatra manana tanitsika ohatra reo le olona ohatra tsy mahay taratasy tsy mahay resaka tany ianao no mba mahay mahitahita kely any amin'ny domaine ianao no mba mahitahita kely any amin'ny fitsarana de fa fanaraka ianao am'le olona
aloha izy ianao fa mety piraitapo mety havana ozy izy anao aloha fa zany mikarakara ny taratasy rehetra rehefa azy io de ty zany nitarinareo a ty ny anianina de zaraina ohatrany ty ny anianina de zaraina fa aloha zany mikarakara azy vitanao nefa le taratasy ary misoratra amin'ny anaranao manokana de ozy am'izay anao aloha ivadiako tolotolo am'izay reto attention reo olo reo mety tsy mahay taratasy io olona io mety tsy mahay nininina io olona io mety tsy mahafantatra nininina ireo piraitapo aminao reo mety tsy mahay nininina zady mako fanao ane zany any amin'ny tribonaly any be da be anzady mihitsy mba le olona anakireny mena procuration ianao zany mena procuration ivarotra am'tana re ranada de mbana ianao mako so mba ianao rery mba afaka baka atao amin'ny fianakaviana ianao rery mba mahitahita ianao rery mba mahalala ny ana fa leo ianao menanao procuration fa izy andray moa ianao nio mena le procuration zany monina moa niara zany fanomezam-pahefana menanao vitanao procuration vitanao voaray anao ny vola navadika eo daholo ny avanao rehetra tozy ianao fidiarina 4-4 nanamboaraka trano anay kopaka sana melifantsy norana sa navandra tsy rarahako vitako ny taratasy attention raha lafa ny tantarambola mitoy tantarambola mitoy satria ny fivadianao am'ireo olo reo androany Andriamanitra no mitsara anao reo olo reo azo nivadiana satria olona malemy olona tsy mavita nininy fa misy goavana noenao eo raha misy mimena ambanin'ny mena de tady fa misy mimena ambonin'ny mena ary enao dia mena ambanin'ny mena tady tio zany azany na tonga nylay Deutéronome laza te mana hoe tena tandremo izy izy manisaka nanomaka ny faritany namanao tandremo izy izy fa voaozina averiko indray mandeha ny voalaza ny baiboly tsara teo mana hoe ozonina izay mamindra ny faritany namany ary ny vahoaka rehetra na hoe amen ozonina zay mamindra ny faritany namany raha lasy anabavy malala rehefa izao moa zany malaza ny resaka fangalarana tany eto Madagasikara malaza ny fangalarana tany eto Madagasikara ary tena mangalatra tany ny mpanakarena mangalatra tany mana fahatandremrala misy faran'io tompoko misy farany fangalarana tany misy farany fangalarana tany za de tena miteny an'ireny olona rehetrarehetra hoe mieritreritra hoe mahitahita any amin'ny domaine mahitahita arisy mahitahita ianao atsy mahalala taratasy de ozy izy anao avadiko fotsiny zao io avadiko tandremo ry havana malala tandremo ry havana malala ny taratasy ny azonao ahodina ny zavatra tsisy ny azonao ahodina fa atsy ambadika tsy misy Andriamanitra mitsaranao zany ingeo any mahatonga tampoka andreny le hoe misy mpanakarena tena hoe nitsabona tatsy tsabona taroa nefa nahazo miliara tamina vidina tany nahazo 15 miliara 20 miliara namadika tary nahazo zao namadika namana nahazo zao miliara epela tanana fa avy eo anatin'ny heritaona fotsiny marary tsabona ery tsy mety sitrana tsy mety afaka aretina mitovy zao ihany miara mitsofoko amin'ny hopitaly le anankiray miditra atao tapabolana afaka ianao heritaona mahery tao tsy mbola afaka tao tsotra be miantony ny aretinao mifangaro amina fivadiana ny aretinao ohatrany hoe midiabety zany ny fijery azy ohatrany hoe tension zany fijery azy ohatrany hoe areti-po zany fijery azy fa ny ao ambadiky le izy misy fanahana alahelo misy fanahana ozina zay mahatonga anao tsy afaka mihitsy raha tsy mibebaka raha tsy mibebaka ka miaiky fa diso miaiky fa nanao zavatra tsy mety miaiky fa nivadiky ary mangataka famindrapo amin'Andriamanitra hoe mamelany eloko tompo zany io ry havana malala fa tsy mety ny hoe aza mieritreritra an'izany mihitsy ianao ho afamay na ho ambadiky ny fivadiana na amin'ny resaka mariage resaka fiainam-pitiavana ivadianao tsy ahoanao le olona nefa efa nampanantenanao ary io manko mahazo ny tanora maro ohatrany hoe vadiako androany sina moa raha raiko an'izany fa milamy rangafy efa mivadika de zay na resaka mariage na resaka fifanekena na nisy taratasy na tsisy taratasy za ry havana tena miteny anareo za matetika rehefa mifanaraka aban'olona indraindray mety tsy de misy taratasy loatra fa za tsy samy vadika aban'olona zay zavatra efa noteneniko de ho taterahako zava-dozany eo ambadiky ny fivadiana na tsy misy taratasy ary na tsy misy taratasy ary mety ny fanaiky tamin'olona ianao anao asa io 2,5 millions manamboatra an'io
vita le asa ozy anao tena 1,5 million ny ananako ngamo nisy mifanaraka anio nisy taratasy mifanaovana anio aza-potehana am'izay question 1 million fiainanao raha nananao ihany ny vola aza mivadika aman'olona question 1 million ozy ianao hoe sy de marina fa 2,5 million mifanarana fa io ny ananako io fa zay andray tsara tsy andray tsara fa zay ny anina fa zay ry maçon mety maçon fijerinao anio mety mpanao trano ny fijerinao anio fa ianao nivadika tamin'io 1 million anapotika ny hoavinao sy ny taranakao 1 million atonga anao amoka amina milliard amin'ny fivadianao amin'ny olona madinika io olona anao totony tsinotsinona io nambaninao io ho simba amin'io ianao ny fivadiana mitondra loza ny fivadiana mitondra loza rehefa nanaiky ianao raha lasy anabavy malala misy olona ny ekenao mety mpanofatrano mety ho tompotrano mety avana tsy fantatry dolo daholo inona daholo mety mpanasa lamba rehefa misy zavatra ny ekena ny roany de tazony hatramin'ny farany io mako fanao ny mpanakarena sy ny olona ambony ary ny olona mahitahita sy ny olona matanjaka ohatrany hoe tsy mena maso izy inona koa zay olona madinika io izy ohatran'io zany tanjany izany ny sinina koa zany fa olona tsy malala ny olona tsy nianatra io izy vadio any fotsiny ilozay any fotsiny izy de aloha tabataba ora nga fa vito tandremo ry mpanakarena ry matanjaka ry manam-bola ry be diplôma fa manimba anao zany manimba ny zanaka any amy zanaka ao no mifantatra ny ozona ary izany ny mahatonga anao teraka ny vadinao avy eo tsy azo teraka ny vadinao lasa misy fahasaponana teraka ny vadinao anahirana anareo ny zanakareo de ozy ianao hoe ka ny natonga ny zaza io ohatr'izao ange nanana olana ane toratorana trany akibondrenina ane natonga ny zaza io misy an'le toratorana ane safitrafitra io ane le tara fiterahana io na ohatrohatr'izao le rasazy tamin'iny ny dokotera tsy problema dokotera io tsy problema fanafody io fa nisy zavatra nataonao raha lany fivadianao tam'le mécanicien kely tatsy zavatra ny fanarahana zao ny vidiny ty so ny tonga eo le entana tozy anao vadiako fa efa tonga eo io ny tonga eo mibriky nafaly nareo na tsy faly zao sako amin'io rehefa tsy faly andana eto miverina le olona tsy afaka mitondra le entana miverina tsony ozy ianao ivoako zay rehefa tonga eo na zany tsy anaiky le olona mety anaiky fa ianao hosahiranao ambadiky zay ka ity vadinao ty teraka ity zanako ty misy problème re zanako marary lavy reo tsy problème na fanafody tsy problème aretina tsy problème zao fa problème nampijalinao an'ity olona madiniky ty vokatry ny fivadiana zany eny tsy takatry ny saitsika ary ny olona tsika ny problème atsika mako tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an'Andriamanitra tsika tsy mino ny torotentsika nefa na mino anao na tsy mino de io ny vokany jereo fa ny olona mpivadika rehetra mifofoy vola ianao raha tafavoaka am'izao zao ianao zao ivadian'ny patron anao koa ivadian'ny vazaha ivadian'ny olona milliard ozy ianao tena ny pasteur nivadian'ny olona tariny 500 millions nivadian'ny olona ohatr'izao ny 1 milliard nivadian'ny olona zao ianao namadika olona koa taty ambadika namadika mpanasa lamba namadika an'le olona mpanasa tomobile namadika an'le rafotsy be tsy mahay taratasy efa faty io nivadianao le olona tsy mahay ninindray nivadianao daholy de ozy izy Andriamanitra aleo fa ifanandrina amiko izy mitondra ozina ny fivadiana na amina tontolo ara-pitiavana ianao zatra mamitapitaka vehivavy io tandremo ianao zatra mivadika mivadiny mariazy io raha nabavy ozy ianao hoe za tsy maintsy miaraka amy directeur ane fa nivadiko any an-trano tsisy mahita ny zavatra toko aty rana bavy tsisy mahita ny vadinao tsy mahita ny ataonao fa Andriamanitra mahita ny ataonao amin'ny fahadalarinao sy ny fijangajanganao any ambadimbadika rehetrarehetra ny fivadiana amin'ny fahamarinana fivadiana amina olona tsotra fivadiana amina fahitsina fivadiana amin'Andriamanitra de ahitan-doza raha lasana bavy malala zany ange ry pasteur na ry pino ry kristianina ry pasteur aza mba manao kely tsy mba mamindro amin'ny fiainana fadio zany fadio ny manao tsindro azo lena fadio ny manao kely tsy mba mamindro mitera-doza ho anao sy ny hoavinao sy ny taranako zany rehetrarehetra fivadiana miteraka ozina ny fivadiana etsy andanin'izay nefa ny iresaka ho atsika zay olona navadiky ny namany
hoy ny salamo vakitsika teo salamo 5:20 eny tsisy omenatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no omenatra tsisy omenatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no omenatra ho anareo zay ivadian'ny olo reny aza mana tena olona intsony fa baiboly dia milaza voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona matoky olona fa ianao vadian'ny namany reny za manorevitra anao matoky an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra verena amin'Andriamanitra miandrasa an'Andriamanitra aza mamaly faty zany manko ny fanaontsika hoe nivadika taminao le olona dia mamaly faty ianao raha lasana bavy aza mamaly faty ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe eny tsisy omenatra zay rehetra miandry ianao hoy ny ten'Andriamanitra indray andro aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana fanaratsiana aza mamaly ratsy hoy Andriamanitra fa any famaliana hoy Jehova izany ho amaly hoy Jehova izany ho amaly hoy Jehova inonareo zao zavatra lazaiko so tsy voatery amaly ratsy ny famadian'ny olona anao ianao raha mbola azonao atao dia aza mamaly raha mbola azo atao dia oka angina raha mbola azo atao dia milamina fotsiny milamina fotsiny ao amin'ny baiboly eo dia misy tantaran'i Josefa i Josefa ao amin'ny Genesis bokin'ny Genesis Josefa zanaky Jakoba nisy fotoana navadiky ny ralahany tamin'ny fialonana mahatonga ny olona mamadika anao manko indraindray dia vokatry ny fialonana dia vadian'ny olona ianao navadiky ny ralahany Josefa nalefa ny ralahany tao an-davaka avy eo indreo napakariny ralahany tao dia namidy ny ralahany andevo tany amin'ny tany Egypta Josefa nefa ny taopony Josefa tsy nandalo tao an-tsainy Josefa ny amaly an'ireo ralahan'ireo na dia ray sekondy raza tsy nandalo tao andohany Josefa ny amaly faty an'ireo zokony lahareo na dia ray sekondy raza ny andry an'Andriamanitra izy natoky an'Andriamanitra Josefa natoky an'Andriamanitra Josefa rehefa niodina tena nefa tantaran'i Josefa taona maro tateo arina niodina ny afarany lasa premier ministre tao amin'ny tany Egypta Josefa lasa mpanapaka lehibe tao amin'ny tany Egypta Josefa taona vitsivitsy tateo arina lasa premier ministre taona maromaro amapolo taona tateo arina nisy mosary tany amin'ny tany Kanana tany amin'ny Jakoba rainy Josefa tao amin'ireo ralahany Josefa reo nisy mosary tany amin'ny firenena nisy azy voatery tsy maintsy hividy vary nefany any Egypta ry ralahany reo hividy vary ny tsy fatany ralahany dia ilay Josefa naletiny ilay Josefa nakahalainy ilay Josefa nivadiany efa lasa premier ministre tao amin'ny tany Egypta ary io ny lasa patron be amoaka ny vary eo aminy zay mivadika foana no menatra io voalaza baiboly zay mivadika foana no menatra tatio arina fantatry ny ralahany ay tena i Josefa le navadikany i Josefa le namidiny i Josefa le naletiny ity lasa patron be lasa mpanapaka ny tany Egypta lasa premier ministre ny tany Egypta ilay Josefa natao tsinitsininy io nasandratr'Andriamanitra io halleluja i Josefa tsy namaly fatiny ralahany zao ny tenin'ny Josefa nareo no ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra namadika an'izany ho soa Andriamanitra namadika an'izany ho soa eto dia mitodika ho an'ireo olona nivadian'ny namany mampahery an'ireo olona zay nivadian'ny sakay zany nivadian'ny lelahany sy nivadian'ny vehivaviny mampahery an'ireo olona zay nivadian'ny olona nitokisany mety nisy olona nitokisanao fa nivadika taminao nivadiany nivadinao ianao nivadiany ankizy lahy ny ankizy vavy niaraka taminao tsy vahaolana ny mamaly faty
tsy vahaolana ny mamaly, tsy vahaolana ny miteny, tsy vahaolana ny manao vengeance. Aleo tedaviko ny aminona an'iny, tedaviko ny fomba napoteko an'iny, namotika any eny tsy maintsy poteko. Tsy vahaolana zany rapino anao, tsy vahaolana zany. Mendrasan'Andriamanitra fa zay mivadika foana nomena azy. Fa io olona io namadika anao androany, mieritreritra nisy ratsy anao, fa Andriamanitra amadika an'izany ho fitahina, amadika an'izany ho soa, amadika an'izany ho fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Amadika an'izany ho fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Mendrasan'Andriamanitra maly. Za ry avany imbedabe nefa nivadian'ny olona. Mbola veriko ihany. Ianao afaka mivadiky raha ho anatina tsy fahamarinana. Efa misy tsy fahamarinana zao ve? Dia mbola ozy izy ianao iray petsapetsa tany ndana mivadika fa tsy maninona. Efa hitanao zao ve fanimpontsampy? Toy ianao efa nanao fanekena tamin'ireo tsy afaka mivadika, mivady fa misy lehibe lavitra noho ny fanimpontsampy dia Jehovah Andriamanitra afaka mivadika amin'ireo kalan'olo ireo ianao fa tsy maninona. Fa ndana tena mivavaka kosa nefa. Mivady raha teren'ny olona anoto ianao kanefa nefa tsy te anoto tony afaka mivadika ianao. Fa ny tsy azonao ivadiana dia ny fahamarinana, ny fahitsian'ny olona iray, ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy azonao ivadiana, ny fiangonana izay hitanao mba mijoro tamin'ny fahamarinana, ny fiangonana mpanompon'Andriamanitra mijoro tamin'ny fahamarinana. Attention ny mivadika amin'izany mpanompon'Andriamanitra. Misy olona mako ohatra niala tamina fiangonana iray ianao fa mety nisy fitsangajangana tao. Tsy maninona, afaka miala ao ianao satria ianao kosa ve dia mbola iray ara-petsapetsa amin'ny fahotana sy ny fitsangajanganao. Afaka miala ao ianao, afaka mivadika ianao. Hitanao ny zava-rehefa tsy fahamarinana ao anatin'ny fiangonana, fahavetavetana, ny fahalotona, ny hialatra, fanodikodonam-bola. Hitanao zao fanodikodonam-bola, miala ao. Rehefa hitanao voaporofo mazava tsara fa misy tsy fahamarinana ao, miala ary ndana mivadika. Mivadika amin'ny tsy fahamarinana tsy maninona. Hitanao zao ohatra le pasteur na le mpitarika fa tena mpaminany sandoka ary misy zavara tena tsy mety zavara taony, fiolakolahana. Mifa miaina amina fahalotona, mivily lalana ohatra le fiangonana amin'ny lalana amin'ny fahaverezana. Ialao fa tsy maninona. Miala ao fa tsy maninona. Fa ty kosa ny tsy azonao atao. Ianao mba nanaiky tao amin'le fiangonana, hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Le fiangonana hitanao fa mbola fiangonana amin'ny fahamarinana ihany. Le fiangonana hitanao fa mba le pasteur mba tena mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa hivadianao. Tsy mety zany. Tsy tsara zany. Za dia miteny aminao aza mora mivadika ohatra zany. Ianao manana andraikitra amina fiangonana anankiray. Manana ny toeranao amin'ny fiangonana anankiray. Ary tsy hitanao hoe inona ny fahotan'le fiangonana, mbola tsy ndreka raha misy fahotana azonao ialana. Fa raha hitanao tsisy fahotana fotsiny ianao ivadiako fotsiny tolo ty, attention. Na dia tsy nisy taratasan'ny fanekena aza tsy mety zany ravana. Za imbedabe nefa nivadian'ny olona fa tsy mety miletika zany. Arakaraky ny ivadian'ny olona, na namana io, na pasteur tam-piangonana io mivadika tsy ahoatsy ahoana. Pasteur tam-piangonana, mpiara-miasa akaiky, olona akaiky anao mivadiky. Sa mbola miandry an'Andriamanitra hatramin'ny androany. Ary reny olona mivadika tsy ahoatsy ahoana reny, tsy zany mamaly azy. Tsy maza mangina foana, mangina ary tsy anjarako ny amaly, tsy anjarako ny miteny. Andriamanitra ozy ny voalaza Baiboly izay mivadika foana no menatra. Raha lasiana Maha-Zavadozan manaraka an'izao fandarana zao, mampahery anao marary ianao le hoe vadian'ny olona. Marary ianao ny vadian'ny vadinao. Marary zany hoe vadian'ny olo tianao. Marary zany hoe ny vadian'ny havanao, vadian'ny mpiray-tam-po aminao. Nentina fifampatokisanao neo dia vadiany. Vadian'ny mpiara-miasa. Vadian'ny olona akaiky anao, marary zany. Nefa za mampahery anao, na oelanao aingana. Tsy hainao le nivadiana io no rava. Raha ohatra ianao ka matoky an'Andriamanitra, raha ohatra ianao ka miandry an'Andriamanitra, raha ohatra ianao ka mpanompon'Andriamanitra, raha ohatra ianao ka tena mivavaka, tsy hainao zany ny possible ho rava. Tsy hainao no rava izay mivadika foana no menatra. Io olona namadika anao no potika fa ianao tsy ho potika mandrakizay zany raha lasana bava. Mety very million anao androany. Mety very 20 millions. Mety very 500 millions androany. Mety very 2 milliards mihitsy vokatry ny fivadiana.
tsy olany zany miandrasan'Andriamanitra rehefa fantatra fa tsy laninao miady amin'ny olona io ary tsy ho resinao io de aza miady aminy dana miandry an'Andriamanitra fa zay mivadika foana no menatra fa zay miandry an' Jehova ozy mivoalaza baiboly ary amin'ny Isaia angamba izy iny zay miandry an' Jehova de mandroso hery ielatra ny akarany takiny any voromahery iazakazaka izy ka tsy ho reraka andeha izy fa tsy ho sasatra miandrasan'Andriamanitra avelao Andriamanitra no amaly ny olona mivadika aminao tsy voatery ady amin'ny vadinao foana ianao na hoana ny vadianao sa ve netim-patokisana rehefa ny olona ray zay rehefa hivadika de mivadika ary tsy hitanao zay ady hevitra aminy misy fotoana ianao mila mangina rehefa hitanao fa mivadika taminao aloha mangina vadika taminao ny rafozanao aloha mangina ny vadika taminao ny havanao aloha mangina avelao Andriamanitra ny hitratsehatra fa raha tena zanak'Andriamanitra no tsy potika zany ianao fa io lalan'ny famadiana na madiana ianao io mihitsy io no avadika Andriamanitra ho fitahina amin'ny rarakopana sy fahasoavana ary fandretsena sy voninahitra ho aminao sy ny akonanao sy ny taranakao tsy potika zany ianao afa-baraka eo foana zay olona mivadika aminao za tena mampahery atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra maratra ny fonao marary ny vadian'ny olona mangiry firy zany ny vadian'ny olona zany nefa miareta kely dana manakina ny fonao amin'Andriamanitra tompo nangalary ny anina ny taniko za mba neti-patokisaka izy nasaiko ny karakara ny taratasy za tompo nandeha tamin'ny fahitsin'ny foko za mba nandeha nahitsy teo anatrena za mba niezaka ihany tsy ny teny nefa Jesosy te arakaraky ny nanginako zao ny nanaovany ahy henoko hoe voaray noho ny vola 250 millions voaray noho ny 500 millions de nanaovany an'izao de za tsy mimenina ny ariary ary nefa zay niarany asa de nivadiana marary zany nefa tsy voatery ady aman'olona ianao fa misy fotoana mila mangina satria ambadika fivadiana io raha tsy mamaly ianao de Andriamanitra no amaly ny adinao Andriamanitra hitratsehatra amin'ny adinao i Davida rehefa nangina nenjean'ny Saoly ny vadian'ny Saoly izy fa izy nangina de Andriamanitra mihitsy aveo niady tamin'ny Saoly mpanjaka raha zay Davida tsy aresan'ny Saoly atody miady amam-bato raha i Davida tsy aresan'ny Saoly mpanjaka atody miady amam-bato naleon'ny Davida nandefitra fa hozy io Andriamanitra nitratsehatra rehefa Andriamanitra nitratsehatra maty tamin'ny fomba feno fafahambaraka Saoly mpanjaka niaraka tamin'ny zanany rola maty sa zanany telolahy iny maty tao anatin'ny ray andro Davida aveo naka amin'ny plasiny moramora ny andraisanao amin'ny plasiny rehefa mandeha amin'ny fahitsiny ianao ny olana eto ambonin'ny tany manko zany nge ny olana eto Madagasikara eto indrindra amin'ny resaka fanaovana politika eto Madagasikara inona ny mahatonga amin'ny Madagasikara potika be loatra ny olona mpamadika tany razana mpivadibadika zay misy ny vola ihany no arahana zay misy an'izao ihany no arahana zay misy an'ry ihany ny arahana tsy mijery tombotsoany hoe inona ny tombotsoan'ny firenena fa inona ny tombotsoako ary zany daholo ny problema ny olona mahatonga ny olona mivadika fitiavakely ary fitiavatena ny mahatonga ny olona mivadika nefa zavadozany eo ambadika zany zavadoza imbedabe nahita olona lehilahy vehivavy voan'ny accident miaraka izy menakavy mitsetra ireny hoe mampalahelo fa inona loatra ny zavadoza nataony nahazo inona loatra ny nahazo ahoana le accident inona natonga n'io accident io de hiteny izy telo mianaka andray maty fa naninona ny navoazy rehefa zoinao ny tantara tamin'ny heritaona lasy nisy tantara momba na fivadiana nataony olona io heritaona ty oriny accident izy telo mianaka miara maty tsy tongatonga ho azy reny tsy tongatonga ho azy reny fahafatesana hoe mifanesinesy ho anivon'ny tokantrano androany nisy mariazy ampiakarina rapitso androany maty ny ray aman-dreny androany misy fahafatesana isaky ny andeha ampiakatra mariazy anao mariazy fifaliana de ohatra ny semban-drahoana foana
fivadiana ny ambadika reny indraindray misy zavatra nataonao tany ambadika tany fivadiana nataonao dia amin'ny andro tokony ifalianao mivadika ranomaso mivadika fampitena mivadika fafambaraka mila mitandrina riavana malala misy Andriamanitra misy ny baiboly misy ny oziny na tsy mino ny fisian'ny ozina ary anao de misy ny ozina aza manao tsinotsinona ny olona ambany aza manao kely tsimba mamindro aza zatra mivadibadiky io mako fanaon'ny olona apokako indray mandeha namako de na tsy miavana tsony ary tsy rarahako fa apokako indray mandeha rehefa rava de rava tsy mampinamana tsony fa vadikako fotsiny izy aloko zay ataony any ataony attention rahalahy mety azonao apoka indray mandeha io namanao io fa mivaliny iny tsy tatinao fa ianao ny ipoka voalohany io vao ipoka ny namanao ianao tsy maintsy ipoahany voalohany i Jodasy namadika an' Jesosy mbola tsy ndraiky any namadika an' Jesosy Jodasy fa tsy Jesosy mimaty aloha fa Jodasy tsy maintsy mipamadika ihany ny vomy aloha zany mahatonga ana miteny amina mibeba raha no zavatra tsy nety tamin'ny namanao ianao tamin'ny havanao nivadika ianao tampiraitam-po aminao nanararoam-pahefana nivadika taman'olona mety nanana fahefana ianao tao amina birao anankiray de ozy ianao hoe zao no manao an'ity dossier ty de karakaraiko ataoko an'izao tsy maintsy vitakeo nefa tena fantatrao zao tsy vitanao zao io fozy ianao ka 15 millions fotsiny diny moa raha raiko an'izany fa miteny tsotra fotsiny tena tsy nety le directeur de samy miala raha la aza zatra mihinana alahelon'olo loatra zany aza zatra mifaly amin'ny ranomason'olo loatra zany aza manorina ny asambaranao anatin'ny fijalin'ny hafa zany zatra manorina ny fahasambaranao ambonin'ny fijalin'ny hafa fa tsy possible zany tsisy olona mamboly tsilo ka ioty voaloboka tsisy olona mamboly zavatra mariky voasary makirana ka inana mangamamy tsy misy zany zay zavatra nambolenao tsy maintsy aniry eo amin'ny fiainanao zany manko ny atsika mifitaka zany ane ny tenenako foana atsika mpisolo vava avoka olona ambony rehefa hitanao raha laha tsy vitanao le afera rehefa tsy vitanao io afera io ry avoka ry mpisolo vava aza mampidika izy ny tenanao sy ny taranakao ozy ianao hoe akako vola ihany reto olo reto de ivadiako avy eo de teneniko fotsiny hoe tena rehefa hita tsy tafavoaka de tenenilo reto tsy tafavoaka ibolina io fa aza mivadika raha aza mampidy dozany akonanao sy ny taranakao amina questionna 5 millions 7 millions aza mampidy dozany fahasalamanao rehefa zavatra tsy taka zao toroteko zao ne misy zavatra tsy takatra reny momba ny ara-panahy ny problème atsika zanak'olombelona zany de le vola ihany ny fantatsika bizina ihany ny fantatsika ny manao afera tsany business ihany ny fantatsika resaka afera ry amin'ny tribunal ihany ny fantatsika resaka vola mihinan-kanina ihany sy tomobile fantatsika de trano fa tadio fa ny fiainatsika mifamatotra amina fanahy na mifamatotra amina fitahina na mifamatotra amina ozina ary ny fivadiana na mifomba manao na fomba za ry havana malala za tsy mba matahotra olona mivadika amiko zany za ndraindray taony olo mila mitandritandrina amin'ny ana fa na miaraka amin'ny olona io fotsiny manao zavatra de eti-patokisana na tsy manao fotsiny ary rehefa eti-patokisana ampy zay vadia raha ivadianao afaka mivadika amiko ianao raha ty vadika amiko fa za mahalala tsara ny vokatra zany fivadiana zany anaty baiboly mila mitandrina misy amitsika manana amina miliara am'izao fotoana zao misy amitsika manana ny rehetrarehetra nefa tsy mety miadana tsy mety milamitsaina tena miakatra foana ny tensionnao 22 21 tensionnao ny fo mitebiteby andreo manalina mitepitepo andreo manalina palpitation manaraka fotsiny ianao tsy mahita tory amin'ny alina misy zavatra tsy milamizany manofo ratsy korotana manofo olona maty manofo aleviny manofo mandeviny manofo ny zanakao maty manofo jiolay manofy tontolony omby jereo fa sao de misy olona nyvadianao any baiboly de milaza ataovy zay havananao amin'ny olona rehetra raha azonao atao ny miavana alama mangata-pahamelana ary manonitra amin'ny olona zay nyvadianao le izy koa tsy hoe mangata-pahamelana fotsiny fa raha misy zavatra tokony menao an'le olona ary anjaran'le olona omeo zany
fa ianao tsy ho sitrana amin'ny aretinao. Rafanany eo ambadika io ka ozona ny eo ambadika io tsy sitrana amin'io nanao dokterizana itsabo anao raha tsy tanteranao zany tenin'Andriamanitra. Raha nisy ankizy vavy mivadianao, potika ny fiainan'ilay ankizy vavy, potika ny hoavin'ilay ankizy, ny tanin'ny fianakaviana. Raha nisy olona nangalarinao ny taniny ka fivadiana, ataovy zany da mihinana an'izany rehetrarehetra. Raha nisy piasa teo ampelantananao, piasa ka ianao patron be ka mivadianao fotsiny piasa io, tsy nomenao ny karamany, tsy nomenao ny volany fo zay ianao hoe inona koa zay tambanivohitra io na itory ary io sa ninona na ninona tsy rarahako. Mety maçon kely izy niasa tao aminao, mety mpanasa lambanao, tandremo ia fa ianao mieritreritra ny tenanao lehibe fa mbola misy lehibe noho ianao. Ary zay lehibe noho ianao zay tsy zakanao zay. Noho zany tandremo ny fivadiana. Za mampianatra anareo tanora ary ray aman-dreny, azazarina ny zanakao hivadibadika. Azazarina ny zanakao hivadika aman'olona na ho fetsifetsy. Ity mba mila fetsy fa tsy donendrimbelona kitapo latsaka ny antony mbola nanina ihany. Inona ny rarahina zany any fa tokony tsisy aza mity sam'izany hoe inona ny rarahina an'izany fa tena rarahina mihitsy. Satria na tsy voatsara eto ambonin'ny tary ianao misy mitsaranao any an-danitra. Ary Andriamanitra mitsaranao tsy ianao any amin'ny afo be any fa eto anao dia voatsarainy. Ary zany mahatonga anao io tsy mety tafavoaka mihitsy ny baolina. Ivadian'ny mpanamboly, ivadian'ny olona koa amina miliara. Jereo ianao vadian'ny olona amina miliara io, so dia misy 15 000 francs vadianao taman'olona tatsy, 50 000 francs vadianao taman'olona tatsy. Marary ianao fa vadian'ny olona 500 millions. Fa mba tady io fa narary koa io olona ny vadianao 100 000 francs io. Zany rehetrarehetra zany. Indray manko tsika manao mieritreritra ny tenantsika kely tsy mbo mamindra ozy izy tsika inona raha zany fa io ny olona recevere inona ny ana zany recevere zany tsy fa raha io recevere anao ka olona natahotra an'Andriamanitra ka olona mivavaka ka natao tsinontsina ary mipotehana dia io ny manginy fa Andriamanitra ikarakaranao Andriamanitra tsy mampatahotra anao. Mampahery anareo zay nivadian'ny olona. Vava aza mamaly faty. Tsy voatery raha tianao Andriamanitra ny amaly azy, ary raha tianao Andriamanitra amaly anao ka amadika ny ololoza, amadika ny fivadian'olona aminao io, amadika ny nanam-potehan'ny havanao anao io ho fitahiny dia avelao Andriamanitra no anao ny asany. Tsy voatery ianao hoe hiady aman'olona na hoe anangam-bovony fa misy fotoana marary le mandefitra, marary le mangina, marary le tsy miteny nefa mianara mangina, mianara mandefitra. Avelao Andriamanitra andamy mandrara dia ho hitanao ny fandraisana ho anao. Josefa nivadian'ny namany, nivadian'ny rahalahy fa nasandratr' Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga afaka fotoana fohy. Ary ny rahalahiny mitrotrongotrongona nandadilady teo anoloany afaka fotoana fohy. I Saoly nivadika tamin'ny Davida fa Davida tsy sa nivadika tamin'ny Saoly. Fa i Saoly mpanjaka no vonon'Andriamanitra, Davida ny naka-plasiny. Zany mazava-dehibe ny tsy mamaly faty. Na dia nalain'olona aza ny vadinao aza mamaly faty. Na dia lasan'olona aza ny vadinao aza mamaly faty. Avelao Jehova no hiady. Avelao Jehova no hiasy. Nangalarin'olona ny tsenanao dia nivadia ny tsenanao, ny tomobilinao, ny zavatra rehetrarehetra mombanao. Nalainy nangalarino ny sonianao, navadiky ny taratasy, avelao amadiky. Tantaram-bola mitohy. Tantaram-bola mitohy. Fa tsy nisy olona niandry an'Andriamanitra na natenan'Andriamanitra ny ankipoary nandeha nahitsy teo anatsen'Andriamanitra ka mivadian'ny namany ka potiky zany tsisy zany nijoratra ny farany. Ndao tsika hivavaka isaotra ny tompo, isaotra n'Andriamanitra, misaotra tompo satria tanteraka somatsara ny fampianarana teto androany. Nampianatra anay momba ny fivadiana ianao, ny zava-doza ny mbadiky ny fivadiana ary ny tombontsoso ny fahasoavana ho raisin'ny olona avadiky ny namany. Mino fa izany fampianarana zany eny tompo hanangy amin'ny fiainanay, alasa lavitra anay, tsy maintsy ho tafita izay. Ireo olona zay tena natsiaro nangery firy fa nivadian'ny namany, tsy hiletika mandrakizay zany reo, ary tsy hopotika mandrakizay zany reo. Ianao kosa mihindra fo amin'ireo mpamadika rehetra, ka ho tonga saina izy ka lalany ataony, mba hitodiany aminao sy bebaka ary hiverina aminao. Misy saotra tompo. Amen. Afaka mivavaka ianao raha mbola te hivavaka, ndana mandoaliky
raha mangiry firisipotika ianao ankehitriny vokatry ny ratsy natao taman'olona ndana mandoarika dia mifona amin'Andriamanitra tena mifona tompo fa rehako ny tozony rehako ny antony mahatonga ny fiainako tsy tafavoaka mahatonga ny tiaretiko ty mikika anandro manalina kibonao miambotsina andro manalina ianao miamarary andro manalina andana ny tany tompo temiteny ena mifona hoe Jesosy vonina iova mifona amin'Andriamanitra fa mihindra fo aminao tompo amelany ny elokao Jesosy ary mamindra fo aminao izy raha manapotika ho ny fivadian'ny olona na rava za efa rava efa elany rava fa raha ivadian'ny olona ianao ka mahay mangina vao mainka misandratra ianao za efa nivadian'ny namako imbedabe olona kakay imbedabe fa arakaraky ny amadian'ny olona vao mainka misandratra satria za tsy mamaly nizany izy fa ny avelako Andriamanitra no amaly ny tompo hitantsika filoma tompo Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatika ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko nandeha tantety izy mba asitra